Nanao ny asany amin'ny mampanao gazety azy mpanao gazety raha vao niandona raha Claudine RAZAIMAMONJY. Nambarany ty mpanolotsaina amin'ny filoham-pirenena mivady manokana ty tamin'izany anefa fa ny mpanao gazety sy ny mpanohatra sy ny prime ministre teo aloha. Taorian'izay asa natao mpanao gazety zay vao nihetsika amin'ny biango nanokatra amin'ny fanadihadiana ary iny afara tamin'ny fisamborana andramatoa Claudine RAZAIMAMONJY teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena iny ny raharaha tamin'ny 7 aprily lasa teo. Raha tsy ahivana ity no resaka tamin'ny finday ny fanaovan'ny mpanao gazety Claudine RAZAIMAMONJY volana vitsivitsy mialona nandraisany biango an-tanana ny fanadihadiana. Santoina ny tao anatin'ny grand dossier laharana fa 4 raharaha commune Ambomamasina tamin'ny 6 Desambra 2024. Ka zay le niteneniny maire tamin'iny mantsy hoe madame Claudine ozy izy de monsieur le ministre. Maire n'Ambomamasina. Tao amin'le rapport n'inspecteur d'État iny nisy an'izany. Rehefa nandray an-tanana ny raharaha ny biango teo aoriana ka niantsona Claudine RAZAIMAMONJY anaovana fanadihadiana rehefa tsy namaly ny fiantsoana azy eo eny Ambobao misy bureau biango izy. De izao ny resaka natao tamin'ny finday fa eny Avolony misy azy ary any ambavin'ny filoham-pirenena izy. Za ihany tokony miantsika eo viteny biango. Miresaka moramora voapory fa mity resaka tamin'ny finday ny fanaovan'ny Claudine RAZAIMAMONJY ity fa dia akaiky ny filoham-pirenena ny tenany ary eny Avolony misy azy matetika na dia nandany fisian'ny fifandraisana manokana amin'ity mpanolotsaina ity aza ny filoham-pirenena RAZAIMAMONJY nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny TV5 Monde ny andro ny 24 Jona lasa teo. Mampamindram-panontaniana mpanara-baovao maro ihany koa ny fahanginan'ny mpamatsy vola raisam-pirenena manoloana ny tirara Claudine RAZAIMAMONJY ity izay fantatry maro fa mpanolotsaina akaiky tokoa ny filoham-pirenena mivady.